Salama daholo androany isika dia andondera hiresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fifidianana kominaly izany hoe fifidianana ben'ny tanàna izany mbola tsy misy ireo nanatitra antotan-taratasy firitsahanko fidinina tao amin'ny OVEC ao Antsuisse mampikony. OVEC Antananarivo tsy nahavoaray hafa-tsy ny kandida iray hatreto. Mbola ao anatin'izay fifidianana ben'ny tanàna izay hatrany sarotra ho an'ny mpitondra ny hahazo ben'ny tanàna maro anisa. Ivitoerana famongorana valala ao Toliara mitaky ny hanesorana ny tale izay misahana ny fitantanam-bola ireo mpiasa. Fizamami mangahery ny profesora Lola Samina izay ministry ny fampianarana ambony. Andalakininina Toamasina trano miisa 7 no maikila fa tonga nankahery sy nitondra izay voatsirambin'ny tanana ny ben'ny tanàna. Ary ny farany eo amin'ny resaka Miss Sofia tafiakatra demi-finale Exena izay minimis. Ireo ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa adiny ny milike ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amintsika sy tamatatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Fifidianana izay ho ben'ny tanàna hatreto mbola tsy misy ireo nanatitra antotan-taratasy firitsahanko fidinina tao amin'ny OVEC Antsuisse mampikony. Na dia izany aza dia efa maro ireo olona izay tonga nanatona ny birao nanontany ny tompona andraikitra mahakasika ny zavatra ilaina rehetra sy ny tsara ho fantatra. Nisokatra ny 5 septambra teo ary hifarana ny 10 septambra izao ny fandraisana ny taratasy firitsahanko fidinina ho ben'ny tanàna amin'ny fifidianana izay hatao ny volana desambra amin'ity taona ity. Midika izany fa tena tsy dia mavitrika ireo izay ho kandida ho ben'ny tanàna izay satria matoa mbola tsy tonga nanatitra an'izay taratasy firitsahanko fidinina izay dia mety mbola maro ny zavatra omanin'izy ireo mialoha nananterana an'izay taratasy firitsahanko fidinina izay. Mbola ao anatiny izay resaka fifidianana ben'ny tanàna izay ao Antananarivo renivohitra indray tsy nahavoaray hafa-tsy ny kandida iray hatreto no nanatitra ny taratasy firitsahanko fidinina ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ho an'ny distrikan'ny Arivonimamo izay ahitana komina miisa 13 ny OVEC ao Antananarivo ao. Mariky ny fahavononana handray andraikitra izany hoy io kandida tokana avy ao amin'ny komina Andranomihely io. Araka izany dia maro ny milaza manoloana an'izay firitsahanko fidinina ho ben'ny tanàna izay hatrany sarotra ho an'ny mpitondra ny hahazo ben'ny tanàna maro anisa. Sarotra ho an'ny antokony mpitondra ny hahazo ben'ny tanàna any amin'ireo tanan-dehibe toa ny Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Toliara sy ny sisa raha ny lozika politika no jerena. Efa nasehon'ny vahoaka tamin'ny fifidianana sombam-bahoaka teo ny safidiny na teo aza ireo endrikendrika hosoka ara-pifidianana izay nataon'ny sasany tsy mahavoavaha olana ary voamaika potika ny renivohim-paritany ankehitriny ka niavy amin'ny fanoherana no andraindray ny vahoaka hanarina an'izany. Eny tsapasita tokoa fa tamin'ny fifidianana sombam-bahoaka farany teo ireo renivohim-paritany dia ny tsy ao anatin'ny antokony mpitondra no nitarika nandritra an'izay fifidianana sombam-bahoaka izay ka vitsy dia vitsy moa ireo izay avy ao anatin'ny antokony mpitondra amin'izao fotoana izao no mba nahazo salanisa ambony tamin'ireo renivohim-paritany ireo. Mety azo ilazana ve izany fa ny renivohim-paritany dia tena tsy mankafy na ihany koa tsy mankasitraka ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao sa ahoana ny tena zava-misy marina ao ambadika an'izay. Resaka ivontoerana famonoana valala indray ao Toliara mitaky ny hanesorana tale izay misahana ny fitantanam-bola ireo mpiasa. Nanao fitokonana efa ho andro maromaro ireo mpiasa eo anivon'ny ivontoerana famongorana valala ao Toliara izay. Mitaky ny hanesorana ny talen'izy ireo amin'ny resaka fitantanam-bola eo amin'ity ivontoerana ity ary mangataka ny hijerena ny fampandehanany raharaha amin'ny ankapobeny izy ireo raha naneho ny tsy fahafalian'izy ireo mahakasika
mikasika ny afitsoka an'izay talen'izy ireo izay. Araky ny fanehoan-kevitra izay nataon'izy ireo hatrany sy ny mpanarabaovao any an-toerana dia mety ho hisy ambadika amin'ny resaka fanodiko-dinam-bola angambany no mahatonga an'ireo mpiasa amin'ity resaka famongorana valala ity no mitaky an'izay fanesorana ny talen'izy ireo izay. Fizamamy nitondra ny teny fisaorana sy fankasitrahana ny fitondram-panjakana izay tarihiny filoha Andry Rajoelina sy Prime Ministra Ntsay Christian ny fikambanana zanaky Mahajanga mitambatra na ny fizamamy izay nihona mivantana tamin'ny ramatoa ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa profesora Lola Samina tamin'ny andron'ny alatsinainy 9 septambra 2024 lasa teo iny. Nitondra ny teny fankaherezana ho an'ny ramatoa ministra ary namporisika azy hijoro hatrany amin'ny adidy mavesatra izay nankinina taminy. Nanamafy izy ireo fa manohana ary mitambatra iray amin'ny firaisan-kina ho an'ny zanaky ny faritany Mahajanga. Raha tsy ivona mantsy ny tantara dia misy nitady hanosipotaka an'ity ministra izay zanaky ny faritany Mahajanga avy ao Analalava ity satria mbola tanora nefa dia efa profesora sahady ary tsy vitan'izay profesora izay fa mbola nivoaka avy tany amin'ny université tany a Fransa ihany koa ny tenany nefa zanaky ny sahirana izy fa nilofo sy niezaka mafy mba hahavitany an'izay fianarana izay. Ka manoloana izay indrindra no mahatonga ny sasany izay tsy mino tanteraka fa ny zanaka sahirana ne ka mba afaka misitraka fianarana amina université any amin'ny firenena mandroso ary ny zanaka sahirana ihany koa dia mba afaka hanampahaizana tahaka ny profesora Lola Samina raha toa ka miezaka. Ka maro ny feo izay miely etsiroa noho n'izay fanosoram-potaka natao tamin'izay satria tsy zakany ireo sasany izay tena tsy mino tanteraka an'izay lalana izay nilalovany izay ny diplôma izay ananany sy ny fianarana izay nataony. Resaka haitrano indray tany Toamasina, vary sy menaka, kojakoja an-dakozia, lelavolona hanarinana ny tokantrano ary hividianana fitaovam-pianarana izay potika levon'ny afo tao Analakninina hôpitaly be no natolotry ny ben'ny tanàna Nantenaina Rakotonirina tamin'ny andron'ny 10 septambra 2024 lasa teo iny. Hamoraina ny fikarakaran'izy ireo ny antota-taratasy hanaovana CIN sy kopia ho azy ireo hoy ny ben'ny tanàna Nantenaina Rakotonirina hatrany. Trano miisa 7 eo moa ity may kila tao Toamasina Analakninina ity. Ka izay no antony nitondrany ben'ny tanàna izay voatsirambin'ny tanàna tamin'ny ireo izay traboina. Resaka fifananana hatsaran-tarehy indray tafiakatra demi-finale ny Exena izay Minimisy Sofia ka mitohy arak'izany niezaka ary miantso ny fanohanana avy amin'ny mpiarabelona sy ny voaka malagasy rehetra ny tenany amin'izao fiakarany demi-finale izao. Ka noho izany dia mirary soa ho an'ny Exena izay avy teo Antoantagasy mba ho tanteraka izay nofinofiny izay mba ho lany Minimisy ho an'ny Madagasikara amin'ity taona ity. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao Antoantagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.